Miazakazaka ny rahapirenena amin'izao fotoan'izao maro ny fanontaniana ihany koa manitikitika ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy ao anatin'izay. Isan'izany ny zava-misy eny anivony anteny rahapirenena amin'izao fotoan'izao androso tamin'ny fivoriana mikatitrany ny solombavam-bahoaka efa reny ny fanazavana samihafa aloha zany ny ampahany nambarany solombavam-bahoaka sy ny filohany io andrim-panjakana ny anteny rahapirenena zany. Tao anatin'izay fa eto indrindra ny mpanolotsaina politika filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara Andriamatoa Andriatina miarimbita miarabanao tonga soa atao ny fampalalam-bavao. Inona no zava-misy marina eny anivony anteny rahapirenena raha ny fomba fijerinao anatin'izay? Miarahaba antsika mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'izao andro hariva zao. Amin'ny fijeriko manokana manoloana ny tranga misy eny amin'ny Assemblée nationale dia mampametra-panontaniana tokoa. Amiko manokana matoa nisy ny fitsanganan'igny vovonana parlementaire igny dia misy ahiahy eo amin'ireo samby solombavam-bahoaka satria mahatsiaro ireo solombavam-bahoaka namana fa voahosihosy tafiditra ao anatin'ny fia andakaraiky amin'ny tsy fahefana ny adidy izay napetraky ny vahoaka malagasy sy napetraky ny tolona tamin'izy ireo. Ka iarahantsika mahita misy tokoa ny fivoriana mikatotrano misy ny fanambarana nataon'ny solombavam-bahoaka atsiankilany izay hita fa te hanambatra hery hiaro lay tena fanavaozana hita ihany koa fa misy izay trosa izay nangatahan'ny tanora sy nangatahin'ireo vahoaka malagasy maro anisa teny akianja dia anisan'izany ny fanokafana fanadihadiana ani Andriamatoa filoha teo aloha sy ireo namany izay namotoka sy nanimba ary nahatonga ny Madagasikara anatin'izao. Tsy tokony misy zavatra mampanavy ao anatin'ny lisy satria raha ny fomba fijery hitantsika ny composition any mandrafitra n'ilay vovonana natsangana 20 mahery ny solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana teo aloha androany ve tsy misy mampanahy amin'ny mampanolo-tsaina politika amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikanao? Amiko rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny filohan'ny fanavaozana dia nametraka ary napahafantatra ireo solombavam-bahoaka fa raha ny hetahetan'ireo vahoaka sy ireo tanora teny akianja dia ny handravana n'io andro-mandrakana anankiray io. Nefa tsy niroso amin'izany ny filohan'ny fanavaozana mba hafahatsika mipetraka ao anatin'ny cadre légal ao anatin'ny lalam-panorenana. Nefa na zay hentisa ny filohan'ny fanavaozana raha matetika nitafa tamin'ireo mpanao gazety tamin'ireo solombavam-bahoaka fa manana trosa hanadiovany izay ahiahin'ny vahoaka malagasy sy ny mpitolona zay indrindra ny tanora izy ireo anisan'izany ary anisan'ny nodradradradraina teny akianja ny fanenjehana sy ny fanokafana fanadihadiana momba ny Andry Rajoelina sy ny namany. Tsy dia tiako ny mampiasa ny mofo-rongony eto satria anisan'ny moa nampiasaina izy igny ampizarazarana ny politika malagasy. Ka ny tanora eto mitodika aminareo eny amin'ny anteny rahapirenena, mitodika amin'ny Andriamatoa filohan'ny anteny rahapirenena. Raha naheno ny valan-dresaka ao tamin'ny mpanao gazety aho dia nampiseho ianao fa hoe vonona hiaradia amin'izao fanavaozana zao. Monsieur le Président, tsy teny endrena solony aiko takiny tanora, takiny vahoaka malagasy ny hanokafanareo tsy misy hatakandro ny fanadihadiana sy ny fanenjehana ny filoha teo aloha sy ireo namany izay namotoka sy nanimba antifirenena irahantsika manana ity. Ratsorina zany lay izy ao anatin'izay hoe mila mampiseho an'izay asa sy vokatra zay lay anteny rahapirenena raha ty okilinina eo masony vahoaka malagasy eo masony ireo tanora mpitolona. Voalazanao namako mpanao gazety zay fanenjehanareo olona namotoka anty firenena ty zay ny fanenjehana fanokafana fanadihadiana momba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina zay no anisany takiny tanora ary mety hampihena zay ahiahy sy zay lomilomy eo amin'ny tanora sy ny mpitolona zay amin'io anteny rahapirenena io. Ary inona indray andritiny ty dinika politika mandeha amin'izao fotoan'izao ty be da be ny ataontsika hoe tête connue ao anatin'izany politika eto Madagasikara zany ny arahantsika nahita fa olona tsy nitondra fa mpandrosoana teto amin'ny firenena raisin'ilay filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoan'izao. Inona le tena ao ambadika ilay finalité an'ity dinika politika ity? Fotom-pisaina malagasy ary anisan'ny culture mampiavaka antsika malagasy ny fifampihainoana ary anisan'izay io ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika io. Ny mihaino na ny fandraisana azy ireo tsy midika velively fa hiroso amin'ny fiaraha-mitantana izy.
areto aho dia mampahafantatra antsika mpanao politika ianareo goaikantritra politika mpanao politika aoka zay ny fanaovanareo fitaovana ny ty firenena rahantsika manana ty efa teo amin'ny fitondrana io nareo anatin'ny firitaona zay tsy nisy zavatra vitanareo fa io ny fitondrana fanavaozana na vita nanova zavatra ao anatiny folo volana monja dia avy ianareo amin'ny angady sy ny harona amin'ny fitapitaka sisa mba hatonga am'izay accord politika zay ny filohan'ny fanavaozana mino sy manantena aho fa tsy hirosy velively amin'ny accord politika na ny fizarana toerana afahanareo miditra ao anatin'ny gouvernement na afahanareo miditra ao anatin'ny fanavaozana entony anjara brikinareo amin'ny alalan'ny fanampiana tsotra dia mba manaova croiser les bras ianareo hanaova ny fanavaozana satria ny fanavaozana ny hoany namaly ny hetahitany vahoaka malagasy tao anatiny 40 taona nanjakany jadona teto afatra ho an'ny tanora malagasy ara sy ny vahoaka malagasy amin'ny akapeny zay ohatra mahita le hoe miverina lay pratika politika teo aloha amin'izao fotoan'izao inona ny afatra analany zay asa amiafy zay mitodoka amintsika vahoaka malagasy sy tsika tanora tia tanyrazana nitaky ny fahafahana aoka itsika hametraka ny fitokisantsika tanteraka amin'ny filohan'ny fanavaozana dia ny colonel Randrenirina Mikael hametraka izany ary ho sarotony amin'ireo goaikanitra politika izay mitady hijabajabaka handoto rano ary aoka koa itsika fifanampiana amin'ny alalan'ny fifampizaram-baovao amin'ireo ketrika maloto zay kasain'ireo mpanao politika handotona zao fanavaozana zay hita sy rahantsika miaiky fa miroso amin'ny lay fanavaozana no tadiavintsika mampitandrana ihany koa ireo valavo malemy ireo manao namanamana nefa tsy fantatra hoe mamono makaiza ampy zay aoka itsika hiray tanana hiray foa hijery ary hibanjina ny tombotsoa iraisana dia ny hipetrahan'ilay tena fanavaozana eto amin'ny tany sy ny republikan'i Madagasikara ny valifaty tsara indrindra dia ny valifatyn'Andriamanitra ny olona manisa ratsy anao ny olona tsy tianao ny olona mankahala anao sy ireo karazana olona mandefa karazana fialonana eo amin'ny fiainanao raha ianao no mamaly faty azy dia voafetra eo amin'ny refin'olombelona ihany ny valifatinao ary ho tsarainy lalan'ny olombelona ianao raha hikastanana ianao mety higatra raha hanambany ianao dia mety ho hitan'ny olona ny toetra ratsinao raha hitroatra ianao mety tsy afa-manoatra akory satria mety mafy noho ianao le olona fa ny valifaty tsara indrindra dia ny valifatyn'Andriamanitra ny valifatyn'Andriamanitra nefa ny manomboka eo amin'ny fon'olombelona mahay mamela heloka satria ny tanan'Andriamanitra tsy miasa noho ny amin'ny atezeranao ny tanan'Andriamanitra tsy miasa noho ny amin'ny alahelonao fa ny tanan'Andriamanitra miasa amin'ny fotoana afaky ny mamaly faty ianao fa ny safidiny namela heloka tsy navelan'Andriamanitra ho tonga mihitsy ny rahalahin'i Josefa sy ny rainy hinambary aminy raha tsy nananany aloha ny fo amindra fo amin'ireo olona ireo dia amin'ny alalan'ny fahombiazanao Andriamanitra no mamaly faty amin'ny fahavalonao rehefa avy eo amin'ny alalan'ny fipoahana tampoka eo amin'ny fiainanao Andriamanitra no mamaly faty an'ireo olona tsy tianao rehefa avy eo fa tsy ataony zany amin'izao satria mbola tsy zaka ny fonao zany fa amin'ny fotoana ny fonao mahay mamela heloka amin'ny fotoana ny fonao déconnecté tanteraka tamin'ilay ratsy nataon'olona anao dia manomboka eo miasa Andriamanitra dia manomboka eo ianao manisa fotsiny dia ho hitanao ao aloloha kely eo mbola tsy hitan'ny masonao ho hitanao zay rehetrarehetra nantenainao tsy nety tonga hatramin'izay satria amin'ny fotoana ny fonao mahay mamindra fo sy mamela heloka dia eo amin'izay Andriamanitra maneho ny Andriamanitra mahagaga azy dia manomboka mampitsimbadika ny fiainanao amin'izay izy tahiny tompontsika rehetrarehetra mamindra fo fa ianao ihany no bloqué ny alahelonao avelao any ireo olana nisy ratsy ianao avelao any ny lasanao sokafo ny masonao zao dia jery indray no avy mamiratra zay ataon'Andriamanitra possible sy misokatra eo anoloanao indray tahiny tompontsika rehetrarehetra shalom daholo